Ma vous présente Ni Vavao. Cahier Triomphe manolotra anao ny Vavao. Miela ankehitriny ny feo fa isin'ny fanovana gouvernement tanapikambana sasany ao anatin'ny gouvernement. Ireo akaikin'ny filoha ny tena miezaka manely izany. Inona no ambadika izany? Miantso ny fandraisana ndraikitry ny fahefana isam-baratonga ny ben'ny tanàna ao amin'ny commune Behara, distrikany Amboasary Atsimo. Antony, manapatra fahefana mikasitanana ary manao kolokolo ny commissaire de police any an-toerana. Miaina manalaka ileo mpanao trafika ny arenam-pirenena raha toka voatery sy voasakana amin'ny asan'ny mpian'ny tontolo iainana hoy ny fiarahamonim-pirenena. Tsy ampy ny fandraisana andraikitry ny fanjakana sy ny ministera tompon'andraikitra. Tompo fivarotan-tsoloka iray eo Andranoambo Andondam-penaka no nisy namefy io maraina io. Vokatry ny tsy fahefan'ity tompontsoloka ity no fatany moa ny voalaza va antony fanefena. Tsy nazahoana fanampim-baovao ofisialy ireo tompon'andraikitra teny an-toerana. Maresaka iraisam-pirenena tsy maintsy ny kandida Raila Odinga no ambara fampandresy amin'ny fifidianana filohampirenena ao Kenya raha nambaran'ny mpanohitra. Ahiny teraka korotana izany na dia mbola tsy fantatra aza ny valan'ny fifidianana. Ny adidin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompo kilasy tompo vavy manazanao ary anaraka ny fampalalam-baovao Kolo TV hatramin'ny farany. Ny anim-botsika ny vaovao dia miely ankehitriny ny feo fa isin'ny fanovana gouvernement napikambana sasasasany ao anatin'ny gouvernement. Ireo akaikin'ny filoha ny tena miezaka manely izany. Inona no ambadika izany? Andro Rarson. Nanao valandresaka ho amin'ny mpanao gazety izay notsongana manokana tamin'ny fiantombohan'ity herinandro ity ireo solombavam-bahoaka tsy miankina vitsivitsy nivadika ho mpanohana mafanafony ny mpitondra. Valandresaka izay nanambaran'izy ireo ny tokony hanoloana faran'izay aingana ireo minisitra tsy mahomby sy tsy nahazahoana vokatra. Tsy nisalasala ireo solombavam-bahoaka ireto nanoho ny nanarana minisitra tsy latsaky ny folo. Naneo ny fahavononany ihany koa hanohana tranon'ny filoham-pirenena amin'ny asa fampandrosoana Madagasikara izay tsapan'izy ireo ho voasakatsakana noho ny tsy fahombiazan'ireo minisitra notondrony tsy mahomby ireo. Nanontany ny antony nanafanana ny RRI na ilay vokatra atsapaitanana zato andro ihany koa ireo solombavam-bahoaka ireto nandritro fihaonana tamin'ny mpanao gazety io. Etsy andaniny mihetsiketsika fatratra miseho vahoaka amin'ny alalan'ny fanambarana gazety tsy ana-manjera ihany koa ireo antoko politika sasantsasany maneho hevitra. Herintaona sy efabolana teo aorian'ny itsanganan'ny gouvernemanta mafaly tsy hita mivaingana amin'ny sosialim-bahoaka sy ny toe-karem-pirenena ilay ady mangotraka anambaran'ny prime ministre ho ataony sy ny gouvernementany. Ny mifanohitra amin'izay aza mitsapan'ireo fiarahamonim-pirenena sy ireo fikambanana maro samihafa amin'ny sahanany asa sosialy na mpanao politika eny hatramin'ny sehatra iraisam-pirenena araky ny fanambarana navoakan'izy ireo tatoato. Tsy tratra ilay arikarena 4,500 no heverina ho tratrarina tamin'ny taona 2024 nahatratra 7,100 ny fiakaran'ny vidim-piainana ho iatran'izy ireo. Raha aloha ranom-baovao voaray io maraina io tetika ho fitsapan'ireo mpanao politika sy ireo mpamatsy vola ity feo ahely amin'ny fanovana amin'ny ampahana manontolo ny gouvernement ity. Eo ihany koa ny hoe fanomanana ireo minisitra izay misy miziroziry tsy ety ala amin'ny toerana toy ny tranga teny amin'ny lapan'ny Mahazorivo nandritra ny filakevitry ny gouvernement mialohan'ny farany teo izay nisihana minisitra ny ampiakapeo fa na miara-mijanona na miara-miala araka ilay loharanom-baovao ity hatrany. Andratsana noho izany ny toy ny fanovana gouvernement izay izaha mpanohana mpitondra ahely ity. Didim-panjakana sisa no andrasana ny amin'ny fananganana ilay rafitra ambony miaro ny demokrasia sy ny fanjakana taon-dalàna eto Madagasikara. Didim-panjakana izay tsy mbola fantatra ny andro amoahana azy, tsy mbola voatendry ny solotena avy amin'ny fiadidian'ny Repoblika izay andrafitra n'io rafitra ambony io. Mioramatra.
tsy fantatra mazavatra amin'izao ny mikasika ny fananganana ilay rafitra ambony HCD2ED na Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit. Miandry ny didim-panjakana ny fananganana ity rafitra ambony ity. Telo taona sy tapany ity aorian'ny fifidianana filoham-pirenena, tsy hita taratra ny finiavana avy amin'ny mpitondra ny amin'ny tokony any fianganana ny fananganana ity rafitra ity. Araka ny fanadihadiana natao, mbola andrasana ihany koa ny fanendrena izay ho solotenan'ny filoham-pirenena ao anatin'ity rafitra ity. Ankoatr'izay, mbola hisy ihany koa ny fididim-panjakana manamarina ny fifidianana nataon'ireo rafitra hafa manana toerana anatin'ity rafitra ity. Ratsahivina, mpikambana miisa 7 no andrafitra ity andrim-panjakana ambony ity, izay ahitana solotena iray avy amin'ny anteny mirandoolona, ny anteny miram-pirenena, ny firaisamonim-pirenena, ny olafitry ny mpanao gazety, ny CNIDH, ny olafitry ny mpisolo vava, ny fitsarana avy momba lalam-panorenana, ny fitsarana tampony ary ny filoham-pirenena. Raha ny fantatra, efa samy manana ny solotenany avy ireo rafitra ireo amin'ny ankapobeny. Ny fananganana ity rafitra ambony ity ihany koa anefa no ahafahana manangana fitsarana ambony na ny haute cour de justice, ahafahana mitsara ireo mpitondra fanjakana eto amintsika. HCD2ED izay rafim-panjakana manokana natao hiady amin'ny fanaparam-pahefana atao amin'ny fanjakana ny amin'ny tsy fanajana ny demokrasia na ny tanotandalana. Ny tsy maintsy hananganana ny haute cour de justice mandritra ny feim-potoana isany ve araka izany no mampatahotra ny mpitondra metraka ao anatin'ny fotoana fohy ny HCD2ED. Miantso ny fandraisana andraikitry ny fahefana isam-baratonga ny ben'ny tanàna ao amin'ny komuna Beara distrikany Amboasary Atsimo Antony fanapara-pahefana fikasia tanàna ary manao kolikoly ny commissaire de police any an-toerana. Iona saina. Mitohy hatrany ny fandikan-dalàna ataon'ny mpitandron'ny filaminana eto Madagasikara. Toa ny tranga iray nisy eto amin'ny komuna ambanivohitra Beara distrikany Amboasary Atsimo ao Toliara. Komisera iray no nikasy tanana ny vadin'ny ben'ny tanàna teny an-toerana. Raha ny fanazavana voaray, resaka tavoahangy no nikasia tanana ilay vehivavy. Komisera zay miasa eto Amboasary andrimatoa RI. Io moa zany efa mpipetrapetraka ihany izy io. Rehefa miditra amin'ny restaurant izy, rehefa somary sotosoto kely zany tsy mamy mihitsy izy io. Izay ihany moa zany miazy eto Amboasary le te sotasota reny be. Nanontaniana azy le tavoahangy anankiray hoentiny. Le kitiny zany le tavoahangy le lazaina hoe tavoahangy io mba telo rehefa afaka ilana reo azy rapitro. Izany zany no famaliny be ta madamako teo. Na mango te hamaina ny vadiko zany izy. Tsy vao izao no nisotasota toy izao ity komisery ity raha ny angom-baovao voaray avy any an-toerana hatrany fa efa fotoana maharitra. Tsy izay ihany, manjaka ny kolikoly any an-toerana amin'izao fotoana izao, vokatry ny fomba fiasan'ity tompon'andraikitra eo anivon'ny polisym-pirenena any Amboasary Atsimo ity ho hatrany ny fanazavana. Dia io komisery Odolo no mampipoaka basy amin'ny barazy. Fa mila tsy afaka hiasa itsony indray koa na le kalony ety ara. Le vahoaka aty zany amin'izao miandry ny fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana satria fa nisy tatitra nataonay amin'ny député sy ministra avy aty. Amin'io zay fa mety favoara ihany zany avatra zay fa dia miandry zany zao ny vahoaka ny Beara sy ny vahoaka ny Amboasary Atsimo dia amin'ny fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana indrindra fa ny ministra ny polisy mba hanasitra hagana dia hagana no komisera io. Efa nisy ny fitoriana napetraka ity vadiny ben'ny tanàna ny Beara ity eny anivon'ny fitsarana maefa vokatry ilay fikasihan-tanana. Raha ny fantatra, ny sabotsy teo efa vonanidina an-dalambe ny mponina tao amin'ny komuna Beara izay tsy faly amin'ny fomba fiasan'ity komisera ity saingo fisorohana ny korotana nandray andraikitra ny ben'ny tanàna teny an-toerana. Ankehitriny, ben'ny tanàna maro amin'ny distrikany Amboasary Atsimo no mangataka ny anoloana ity commissaire de police ity. Miaina malalaka ireo mpanao trafika arem-pirenena raha toka voateritery sy voasakana amin'ny asany ny mpiaro-ny tontolo iainana ho ny fiarahamonim-pirenena misehatra amin'izay fiarovana ny tontolo iainana izay tsy ampy ny fandraisana andraikitry ny fanjakana sy ny ministera tompon'andraikitra. Fezora Ravaly. Miaina famoretana andro manalina ny mpisehatra mpiaro-ny tontolo iainana amin'izao fotoana izao manoloana ny firongatry ny fanoranana antsokosoko ny harem-pirenena raha toa kosa ka mirihary sy miaina malalaka ireo mpanondrana antsokosoko. Manamarina izany ny zavanitranga sy ny didim-pitsarana mahakasika ny Clovis Razafimalala raha nambara ny fiarahamonim-pirenena CNPE. Profony vantana moa zany ny Clovis io raha antsika miranaka moa samy nafantatra ny aferan'ny Clovis daholo. Volovolo izy ny voatazona tany voaka ny dity mbola 5 taona sasy miantona dia miampy lamandy ho anay izay dity mivoaka izay misy endriny anankiroa
Ny endriny voalohany zany dia ho anay tena mpiaro ny tontolo iainana dia karazana sady iny efa fampitahorana sady hoe izay zany mba hampihenany ihany fa fampitahorana tena efa fampitahorana be dia be ny taratasy nandeha hatramin'ny sehatra vondrony iraisam-pirenena efa nandefa taratasy ho an'ny gouvernement tao anatin'ilay izy kanefa mbola reny ny didy mivoaka dikan'izay tena sarotra zany ty asa ty a dia mahatsiaro ny teny hoe misy hery famoretana ihany koa mba adika rehefa manao ny asa ohatran'izao ihany. Noho ny tsy fisian'ny fiarovana mihemotra amin'ny fanatanterahana ny asany ireo mpiaro ny tontolo iainana, antony antson'izy ireo ny governemanta sy ny ministera tokony andraikitra. Ny asa ataonao eo dia asan'ny ministera ary ny environnement voalaza voalohany indrindra ao anatin'izay dia amin'izao fotoan'izao manomboka efa miraviravy tanana manomboka matahotra ny olona mekely ny information azonay aty amin'ny CNP satria manomboka matahotra ny olona zany ao anatin'izay tena ny antsona zao dia message tena hoe ho an'ny gouvernement ary mivantana manokana indrindrindrindra any amin'ny ministera ny environnement dia hoe ny ministera ny environnement mihitsy ny tokony hanao plaidoyer na hatsisika ngeda be ho an'ny mpiaro ny tontolo iainana na société civile miaro ny tontolo iainana. Raha tsy ahivina sazy miantona 5 taona sy fandoavana onitra 10 tapitrisa ariary iarahany amin'ireo voapanga niaraka taminy no azon'ny Clovis Razafimalala tamin'ny fitsarana azy ny 24 Jolay lasa teo tany Tomasina. Raha niresaka ny fanaovana taminy, nilaza ny tsy mbola nandray vola tamin'ny trafikana andramena ny tenany, manam-pirofo izany hoy izy ny tsy fahanginana nandritra ny taona maro amin'ny maha-mpiaro ny tontolo iainana eny ifotony azy. Tohana sy fiarovana amin'ny fitondram-panjakana sy ny mpisehatra rehetra no ilain'izy ireo eo amin'ny fanatanterahana ny asa fiarovana ny tontolo iainana sy ny harem-pirenena. Tokony halalaka ihany koa ny fizaram-baovao. Raha tsy ahivana ihany koa efa eny anivon'ny fitsarana mandravadidy ity raharaha ity amin'izao fotoan'izao. Ao anatin'izay sehatra izay hatrany dia tsy misy idiran'ny groupe Dunia ny didim-pitsarana niatra tamin'ny Clovis Razafimalala hoy ny fanazavany ireo tompon'andraikitra ao amin'ny distrikany Maroantsetra ary nanomboka ny taona 2014 tsy nisy intsony fivezivezen'ny andramena tany an-toerana. Io ny nasaina. Nivoaka tamin'ny fahanginana ny lehiben'ny distrika ao Maroantsetra, Ranefson Mariano Désiré. Niaro ny tena n'ity lehiben'ny distrika ity manoloana ny raharaha andramena ao Maroantsetra. Nambarany tamin'izany fa tsy misy intsony ny andramena mihodina nanomboka ny taona 2014 hatramin'izao. Ny zavatra azo lazaina anao angamba 2014 ny tonga teto efa tsy nisy ambaraky manandramena intsony teto. Ny antony voalohany ile olona mpanao an'izany efa tsy ety an-toerana, efa miala teto daholo. Faharoa efa tsy son le ahondra. Fahatelo talohany io zany nisy opération nataon'ny fanjakana taty nanao ratissage ny bois de rose rehetrarehetra izay mbola hiverina fa nipetraka teny amoron-dranomasina ary nangoniny io dia efa nalefan'ny Toamasina. Ho an'ny mpanara-maso ny tontolo iainana ao Maroantsetra, fifanolanana nisy teo amina mpandraharaha roa tany an-toerana, niafara tamin'ny fanombana fitaovam-panjakana no nitanana ny Clovis Razafimalala fa tsy resaka andramena. Tsisy ifandraisany amin'ny raharahany andramena na voasazy any Clovis fa io nisy adina mpandraharaha roa teto an-toerana. Tsy fifazahoan-kevitra ilay mpandraharaha roa ny fampitory dia voatazona tany amin'ny polisy ny raizany. Ka zay ny natafiditra ny Clovis zany le raharaha le fanimbana zavatra tao amin'ny distrika zay na voaroro azy, na voasazy azy, na voaenjika azy fa tsy resaka raharaha tsisy mahakasika andramena zay. Raha ny fanazavana hatrany tsy misy idiran'ny vondrona Dunia ity raharaha Razafimalala Clovis ity raha ny filazan'ny lehiben'ny distrikany Maroantsetra. Ny fanjakana no nitory azy. Andrasana ny toy nyity raharaha ity, hatreto samy manana ny filazana andaniny sy ny ankilany momba izany. Hitantsika reny fa reny fanadadiana makasika ny raharaha Clovis Razafimalala ny vatantenany mihitsy no vahintsika amin'ity alina ity miarabanao tonga soa eto amin'ny sampana fampahalalam-baovao. Hitantsika reny ny fanadihadiana marina tokoa ve reny voalohany indrindra ny fanontaniana aminay marina tokoa hoe fa tena tsy nisy ny fandalovana bois de rose tao Maroantsetra nanomboka ny taona 2014 nanamafy aloha ny filoha ny lehiben'ny forêt any an-toerana hoe 2014 enao ka mahaly azy. Miarahaba tompoko dia miarahaba ny mpijery ny mpagnaraka ny télévision Cool TV dia miarahaba manokana nivoaka ny Maroantsetra manaraka izao vaovao zao. Nilaza anao teo hoe nisy ny fanadihadiana nataonareo tany an-toerana dia nilaza moa tamin'izay zany ny tompony andraikitra isan'ny tsokajy ny taoma zany fa nanomboka tamin'ny 2015 dia tsy nisy intsony ny fivezivezy 2014
dia tsy misy fitsony ny fivezivezen'ny bois de rose na hoe ny trafic de bois de rose tao amin'ny districtny Maroantsaitra. Zay zany za aloha tsy miomboka-hevitra amin'izay satria tany amin'ny février 2015 le 4 février 2015 nisy sambo anankiroa tao ary any amin'ny tribunal angamba ny dossier raha tsy diso ny tenanay dia ny MNP koa manana antotan-taratasy mazava momba an'izy io. Nisy raha fotoana nananay tamin'ny lehibe ny district ny tambajotra lampo izay nitarihako dia nanontaniana ny fandehan'izy io dia nilaza moa zany izy tamin'izay fotoana moa zany fa tsy tao ny tompony andraikitra ny forêt tamin'ny andro io zany dia nandringa ny procédure dia nanatin'ny commandant gendarmerie koa zahay commandant de compagnie nanontany tsara ny fandehany dia tsy dia nahazo valiteny mahafa-po dia tany amin'ny forêt moa zany dia namaly ny forêt hoe entokotra tsy teo zay tamin'ny fotoanan'io fa rehefa tonga ny tenako dia tsy afaka hiantso ny OMC zany tsy hananako fahefana zany dia lasa tsy tanteraka so ara-dalàna zany no fanarahana an'le izy dia mandeha moa zany iny dossier iny dia tsy fantatra mazava ty androany satria ohatrany hoe nalefa any an-talà le izy fa le olona tompony izy any an-talà dia tsy hita izy hatramin'izao ka raha ilaza zareo hoe tsy nisy le izy za tsy momboka-hevitra amin'izay zany fa tompony andraikitra koa ny izy dia tsy maintsy miala bala izy ary zay foana fiainana amin'ity tany ity tsisy tompony andraikitra mihitsy. Ao anatin'izay raharaza ihany hitantsika koa teo fa hoe tsy misy idiran'ny groupe Dounia izay ao Maroantsetra idira raha ity ahoana indray ny hevitra ao amin'izay? Tsy misy idirany nefa misy idirako. Bon, izy zany raha ohatra ka jerena fotsiny hoe tsy idirana lalina zany raha le fiampanganana azo anay zany tena tsisy tokoa zany ny anaran'ny société Dounia na ny groupe Dounia tao anatin'ny dossier io. Fa ary zay zany ny problème eto Madagasikara. Ny fanaovana enquête zany tsy lalina fa tsy jerena ny fotony fa azadina nefa ny vraie cause c'est la cause de la cause hoe avy taiza inona moa nahatonga an'le olona ny lahatra tao Maroantsaitra, nisy inona tao, nisy ady teo amin'ny mpandraharaha anankiroa izay samy matanjaka dia ady zany tao anatin'izay zany ny groupe zany anisan'le mpiady tao zany ka raha ilaza izy hoe tsisy idirany le izy ary tsisy idiran'ny Clovis koa le izy satria tsisy intérêt-n'ny Clovis mihitsy tao anatin'ny affaire iny fa dia nampidirina fotsiny. Ka eto zany zay zany dia raha tia fantatra ny marina momba an'iny zany tsika ataovy ny fanadihadiana lalina hatramin'ny voalohany mihitsy tena fanadihadiana koa io atao ny tena fanadihadiana ny tena fanadihadiana ary lalina le izy dia avoay ny résultat tena izy fa aza safosafona fotsiny le izy dia hitantsika hoe iza ny diso dia iza ny marina inona nahatonga an'le izy. Ary mahakasika an'ity raharaha ity izay ihany ahoana ny fahitanao ny fiarovana anareo mpiaro ny tontolo iainana izay mitoroka ny zavatra tsy misy dia zavatra tsy mety azafady indrindra dia lasa voaringotra anatin'ny raharaha toy izao? Raha ataontsika hoe nisy ny fiarovana dia tsy tonga tamin'iny fanagadrana nahitra ny folo volana iny ny tenanay fa somary marefo ihany ny fiarovana indrindra fa ny eto Madagasikara. Ekena fa misy zany ny fivondronan'ireo société civile marobe izay mampiakapeo amikasika an'izay fiarovana zay fa ny tena zava-misy aloha tamin'ny voalohany adino le société civile zany ny niaro tena fa variana izy niaro ny zavaboary malagasy zany dia tsy nametraka an'izay fiarovan-tena zay zany hany ka lasa marefo zany ny mpiaro ny tontolo iainana efa nisy tanga roa tany Maroantsaitra telo akory aza misy Sarove Augustin izay nahazo menace de mort de voatery nitsoaka any andafy dia teo koa moa zany ny kany monsieur Marzafi Armand izay lefitra ko ao anatin'ny tambajotra lampo dia nahiditra ponja enim-bolana miampy dommage intérêt 12 millions d'ariary dia nanaovana appel moa zany iny rehefa very zany dia zay zany ny zava-misy raha ilazana ahoana ny fiarovana tsy misy ny fiarovana fa miaro teny izahay fa nazanona tsy zany raha tamin'ity affaire-ko ity dia nivoatra be le izy nahazo apoy zany avy any amin'ny havana avy any Adilambato eny fa nany Nations Unies raha misy John Knox nandalo teto nanao hoe izay azony atao zany mikasika iny affaire iny zany amin'ny fiarovana izay olona tsy diso zay dia ny Amnesty International koa izay saoranazy eto fa dia tena nanao tokoa tamin'ny fiarovana anay mino aho fa aoriany izao
tranga mahazo anazy ao zany dia ho matomatotra koa zany le fiarovana zany ary an-tanina manokana zany itsika mpiaro ny tontolo iainana ny atokantrano iny tsika zany tokony mivondrona afahantsika miaro tena no sady afaka miaro ny harem-pirenenantsika. mazava angamizay fa isaoranao vahiny teto amin'ny sampina fampahalalam-baovao. Isaorana koa zany nareo nampiantso dia mandra-piona tompoko. Alohan'ny anohizatsika ny toy ny vaovao ireto indray misy dokavarotra. Commune ambonivohitra Mahajanga sy ny groupe Star dia faly manolotra ho anao ny Star Tour Majunga la destination familiale fa 8 katramin'ny faharoapolo ny volana aogositra ho avy zao. Ho hitanao amin'izany isan'andro animation eny borse grand pavoire anahetsika maro soma mahafinaritra iarana amin'ny Dalvis Ninas asabotsy manalaza ahitana karavana goavambe zomba géant ary fampisehoana miavaka ahitana ny G5 sy Jojoby aladiny topoka isy ny course 10 km izay mitozana amin'ny fampisehoana iarana amin'ny Rakrots sy Ambony faranana amin'ny afo manga lehibe fotoana tongava maro tsy misy fitirana fiara-miasa office régional du tourisme Douai Orange Salto. Wanisana kesure pianaka Singin matunga isa hai mapiasisi Yunulu kasumu tenga sarubidi Tenga masapati satpapia sanda kanado Mapasutu matente kulia fataranya miaraka amin'ny Telma antsy 20 minitra sy na SMS 20 sy na 20 mégaoctet mandritra ny tontolo andro. Tsindrio ny dièse 322 étoile 26 dièse amin'ny sarany 20 ariary. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Volona ao lasa. Parabola ndray zao ny tena sura ny l'engagement ve sila décodeur 0 ariary sura fa zay vao teny voaka ny sary sura oya oe sura idirana idura sura sura Parabole Madagascar tsy misy engagement sady maimay pona ny installation. Parabole Madagascar, la télé comme je l'aime. Isanandro. Sady vola vao mafana be mihitsy izy misogola dadabe zanonako ary ahoana ny tovolahy ia moa vola efatra azafady eo iny ary hiavy tomanahony ianao atao mena kely ena hono aky fa ahoana kendry malafo mofo petape ohatra zao tsy ambara telo lovaiko tamin'ny bebe ako akia Safasdan tsy ambara telo ny fahombiazana. Miasa mafy aho hitsinjovako ny akohonako. Vonona trany aho hanampy ny mpiarabelona amiko. Lavitra sarotra ny lalako fa tsy manana iay aho. Fa ny tena mahafaly ahy indrindra dia mihaona amin'ny ankohonako. Rehefa voahary tsara mantsy ny moterako dia lavorary ny diako. Ary tsy miasa rery aho rehefa miaraka amin'ny Shell Rimula. Shell Rimula, lay menaka miasa mafy toa anao. Miatsara trano ny Telma mora hoanina ary arisa sekondra trano miantso makany amin'ny Telma telo ariary makany amin'ny tambazotra hafa miampy tolotra SMS roapolo sy internet 20 mégaoctet mamaipona zany rehetra zany amin'ny vidiny arivo ariary monja tsindrio ary ny dièse 322 étoile 21 dièse Telma mora hoanina tolotra natokana ho anao Fidio amin'ny volany tolotra dia mahazo bonus roapolo isanjato. Telma numéro 1 mora.
Miveny eto amin'ny fampalalam-baovao isika toby fivaropa-tsolika iray etsy Andranoaby Andotapenaka no nisy namefy io maraina io vokatry ny tsy fanefany ity tompon-tsolika ity ny hofatany no voalaza fa anton'izay fanefena izay tsy nazahoana fanampim-baovao kosa ofisialy ireo tompony andraikitra teny an-toerana fanadina. Au total zany mipetraka teo sy nandoa fatrano mihitsy fa mipetraka fotsiny teo izy satria ny eritreriny zany hoe piklaine ny solo eny ny solo eny amin'ny piklaine le tanàna dia fanarany dia fatrano firy volana no mety tsy voaly amam-bolana sa aman-taonany izay no resaka ny fanaovana tamin'ny tompony andraikitra iray teny an-toerana ity farany izay nanambara fa ny tsy fanefan'ity tombon-tsolika iray ity ny hofantany nandritra ny taona maro no antony namefena ny toerana. Etsy ankilan'izay manana ny feony sy ny filazany ihany koa ireo mpiasa tafaresaka taminay. Na ny responsable anay raha tsy malala satria teo izy miantsolo tany ampiasana hoe avy fa fefety. Tonga teny akory dia lasa manofana amin'ny akory indray total. Tsy hay hoe dia kiklainy eto manofa amin'ny total indray. Dia tsy haiko hoe tsy inona tsy fanarahany nisy ny total tany fa dia efa nisy ohatry ny ilo tamin'ny voaloha dia niravina ihany dia io fa nirony ito dia tsy sary tamin'ity taona ty ihany fa telo volana zay. Ie mbola misy telo volana nareo eto izy niteny zareo dia izy tsy niteny intsony hoe volana fa tonga to fa andrasana ny vaovao ofisialy avy amin'ireo tompony andraikitra ireo orinasa ireo izay voatonontono nanarana etsy ambony. Raha ny zava-misy teny an-toerana tsy nanampony famefena ny mpiasa tao amin'ity tombon-tsolika ity. Eo amin'ny tontolon'ny asa kosa indray dia manao antsoavy amin'ny tokony andraisan'ny fanjakana andraikitra ny avy ao anivon'ny syndika miaro ny zon'ny mpiasa manoloana trindry ataon'ireo inspecteur de travail sasany amin'ny fanatanterahana ny asany raha ny zava-misy ireo to natao hiaro ny zon'ny mpiasa indray no mandetika azy ireo fanampanazavana. Ireo inspecteur sasasasany eo anivon'ny inspection du travail dia lasa manao fitondrana amin'ny tanila ary lasa saina ihany zay hoe la inspecteur sasasasany ireo dia lasa maka toerany mpitsara eny anivon'ny tribunalin'ny asa raha izao décision zay navoaka an'izao ka izay no mampatonga anay hoe somba tsy rariny kosa satria mampatonga anay zany tena hoe manao antsoava kehitriny dia izao betsaka ny trangan-javatra izay ohatran'izao mahazo ny solotena mpiasa mahazo ny mpiasa. Tadodomondoza ny sehatry ny fizahantany ao Nosbe manoloana ny fitrandrana terara ataon'ny orinasa Trem ao amin'ny distrikany Ambanja mampaikapeo vokatray ireo mpisehatra amin'izay tontolon'ny fizahantany ao Nosbe izay orinasa. Manohitra ny fitrandrana terara ao amin'ny distrikana Ambanja ny mpampiasa vola eo amin'ny tontolon'ny fizahantany ao Nosbe amin'izao fotoana izao. Antony ho simba tanteraka ity sehatra iray ity raha miditra amin'ny fitrandrana na ny exploitation ny orinasa Allemande Trem na ny Tantalum Rare Earth sy Madagasikara. Tsy afaka miseho mivantana amin'izany fanoherana izany anefa ireo mpampiasa vola indrindra ny vahiny izay maro anisany an-toerana no nitahotra ny mpitondra fanjakana raha ny nambaran'ny solotenan'izy ireo izay nanaiky ny resaka taminay. Ny mpampiasa vola vahiny eto monina eto Nosbe ary mampiasa vola mazava ho azy eto Nosbe aloha tonga dia lazaina mivantana fa tsy masahy miseho mazava ho azy fa manana ny heviny izy ary indrindrandrindra amin'ny zao fotoana zao momba ny tontolo iainana sy ny sisa tena mazava ho azy fa tsy tokony trandraka terarara sika fa tsy misy na iray aza amin'ny mpampiasa vola vahiny eto amin'sika masahy miseho fa tsy maintsy mihemotra satria efa hita moa ny fomba fanao amin'ny ankapobeny ka tsy masahy maneho ny heviny izy satria tsy malalaka mbola tsy malalaka ny fitenena. Tsy ny fitrandrana terara ataon'ny orinasa Trem no analan'ny vahoaka malagasy amin'ny fahantrana hoy ny fanazavan'ity solotenan'ny mpampiasa vola misehatra amin'ny fizahantany ao Nosbe ity. Ny mifanohitra amin'izay aza ny zava-hitranga raha misisika amin'ny fanomezana fahazoan-dalana hitrandraka ny fanjakana. Tanora maro no very asa raha ny fanazavana hatrany.
raha ohatra ka nareo miara-miasa amin'ny trem tsy resy lahatra amin'ny famotehana ny fiainan'ny mpiarabelona aminareo, tokony mba ilaza ary tsy vola ihany. Ny malagasy efa ela tsy nananany vola ka tsy volan'ny trem no hanavotra atsika, fa tokony mba mandray ny mahamalagasy, tsy tokony andohalika anatrehany vola. Azafady, efa ela nampahantra atsika, fa tsy andro any no ny trem tonga no amadiatsika ny razantsika, ny mahamalagasy, ny samy malagasy, ny mpiarabelona. Andrasana ny fanapahan-kevitra avy amin'ny tompona andraikitra isan-tsokajiny manoloana ity tranga ity. Iainy ireo mpandraharaha izay miantoka asa aman'arivony ao amin'ny faritra Diana, fa ihany koa ireo mponina any an-toerana ve ka najanona ny fitrandrana ataon'ity orinasa trem ity ny fanjakana, sa no botolo na eo aza ny voka-dratsy maro ateraka izany. Raha izay, lova manao ahoana no avela ho an'ny taranaka? Lafim-baovao hafa kosa indray dia tsy mbola ara-dalàna ny sehatry ny volamena eto Madagasikara. Tsy mbola hita ihany koa ny traçabilité, olana iray tsy ahafahana mioty ny vokatra, indrindra eo amin'ny resaka vola miditra ao anatin'ny kitapo-mbola-panjakana. Michela Renardzon. Sehatra iray miroborobo ny sehatry ny volamena eto Madagasikara. Olana iray tsy ahafahana mifehezana anefa ny tsy fifehezana ireo ao anatin'ny sehatra tsy ara-dalàna. Raha tsorina, tsy ara-dalàna ny sehatry ny volamena eto Madagasikara raha ny fanampim-pananjavan'ny tompona andraikitra eo anivon'ny ANOR na ny Agence Nationale de l'Or. Ny seha-piariana volamena, ny volamena zany dia sehatra iray masintona olona. Efa talohan'ny fahaleovantenan'i Madagasikara nefa nisy zany fitrandrana volamena zany. Tsika zao mahafantatra toerana izay malaza amin'ny hoe be mpitrandraka volamena ao, Betsika ohatra na Maivatanana ohatra, nefa ny azontsika lazaina hoe mbola tsy voafehy tsara ny izay sehatra izay. Inona no mety mahatonga izay? Efa eo an-dalam-panatsarantsika fa betsaka zany ireo olona mbola mila ampidirina ao anatin'izay hoe ara-dalàna izay. Olana be da be aloha zany ny olana, fa eo aloha zany raha any amin'ny ambanivohitra dia misy zany ny tsy mbola ohatranay zao zany ny ANOR mbola tsy masehaka ny toerana rehetra misy ny volamena ny braony ANOR. Izay iray. Ny eo koa mbola tsy ampy zany, mbola eo ampanaovana an'izay dia ny fandresen'ny dahatra n'ireny mpitrandraka volamena ireny. Arak'izany, mbola sehatra iray anjakan'ny kabraraka ny sehatry ny volamena eto Madagasikara. Pirofo mivaingana amin'izany ny fisidin'ireo mpivarotra tsy ara-dalàna eny amoron-dalana. Raha tsy haivina nefa, voafehy ny lalàna ny fitrandrahana sy ny fivarotana ny volamena eto amintsika. Tsara hoe teratany malagasy na sosiete izay voafehan'ny lalàna malagasy no afaka manao an'ilay fitrandrahana, dia iny moa zany tsy maintsy sur autorisation ny ministre en charge ny mine. Raha mikasika ny fitrandrahana moa zany dia misy isan-karazany, satria raha ny volamena manokana moa zany resahana dia manomboka amin'izay permis izay zany. Misy an'ilay permis d'exploitation, misy koa an'ilay permis ana transport sy ny permis ana vente, dia misy koa moa zany ny exportation, dia spécifique daholo moa zany ireny permis ireny, ary le code minier-tsika moa mazava tsara no famaritana an'izay. Maria koa moa zany fa efa eo an-dalam-panovana io code minier sy miaraka amin'ny fanovana ny code pétrolier, fa hatramin'izao moa mbola misy disadisa amin'ny mpandraharaha sy ny fanjakana mikasika an'ilay fanovana, dia mbola tsy vita izy io hatramin'izao. Raha ny antontanisany voaka farany hatreto, raha ny vokatra volamena eto Madagasikara isan'ireo tsara indrindra tamin'ity taona ity, raha ampitahaina tamin'ireo taon-dasa. 20 kilao ny taona 5,700 20 kilao ny taona 20,400, 2700 kilao ny taona 4,400 ary naharitratra 700 kilao kosa ny taona 12,200. Manamba indray ny sampana fampahalalam-baovao dia tsy izany fa iarivetsy tompona andraikitra voalohany ao anatin'ny Miss Jeunesse Madagasikara izay hitantsika eto amin'ny Cool TV FM. Miarabanao tonga sao eto amin'ny sampana fampahalalam-baovao. Miarabanao dia miaraba ihany koa ny mpijerentsika. Hitantsika ireny fa vita ny manasa-dalana ny Miss Jeunesse Madagasikara, nanahoana ny akon'izay manasa-dalana izay?
Eny vita tamin'ny talata 7 aogositra teo tokoa ny manasadalana ny ako dia nafapo satria tonga avokoa ny mpanohana ny mpifaninana zany hoe indrindra zany ny fianakaviana sy ny namana samy niazakana nohana sy nitondra an'izay azo hoentina voatsirambony tanana tao anatin'ny efitrano. Nafinaritra ihany koa satria tena mahitsy ary marina ny fomba fitsarana anisan'ny nampiaiky ny olona tao anaty efitrano zany hoe tena arak'izay eritreretin'zareo no tena vokatry ny fifaninanana ary dia voaray soamatsara moa zany ireo karazana torohevitra ihany koa avy any amin'ny ray aman-dreny satria nisy ireo ray aman-dreny ankizy nanome torohevitra ho antsika hoe amin'ny dingana manaraka andao indray atao ohatr'izao dia mahafinaritra le dingana manasadalana fa tena totosa soamatsara. Firy moa zany tena hoe tafakatra amin'ny dingana manaraka ny hoe ny famaranana? Nisy 420 no tena tafakatra raha toa ka noto no jerena. Ankoatran'izay anefa ny dia nisy ireo izay mpifaninana hitany mpitsara hoe mety mbola afaka manarina kokoa, mbola afaka mandroso kokoa zany ary mety anana ataontsika amin'ny teny vahiny hoe chance anana manambitana zany azo ny Miss Jeunesse Madagascar dia izay ilay nomeny zareo an'ilay hoe coup de cœur dia nisy tamin'izy ireo zany anaky 3 coup de cœur any jury dia izay zany no ireo 720 ireo zany no miakatra amin'ny dingana famaranana. Dingana famaranana rovina indray ary izy io dia inona no hita ao anatin'izay dingana famaranana izay? Dingana famaranana amin'ny talata 20 aogositra izao tolakandro ery amin'ny espace Yondy bypass hatrany somary itombo kely ny zavatra ho ataon'ny mpifaninana amin'io satria raha toa ka akanjo karazany 3 zany hoe lohahevitra 3 zany nataony ankizy teo dia amin'ity miampy lohahevitra anankiroa miampy tenue de sport zany hoe amin'ny tanorana ankizy moa zany dia lavina tanteraka ilay manao tenue de plage fa nosoloana tenue de sport ary izay mihitsy ho an'ny Miss Jeunesse World fa tsy hoe sika rery. Dia marak'izay miampy ihany koa akanjo ny Miss Jeunesse World mihitsy zany hoe karazana tenue de jeune fille zany izy io dia izay moa zany manampy an'ireo hoe tenue malagasy dia tenue de soirée dia tenue de ville ireo zany manampy azy. Mazavaka amin'izay fa amin'ny manaraka filarantsika misy kokoa mahakasika an'izay Miss Jeunesse Madagasikara izay fa ankasitraninao vahiny teto amin'ny sampana fampahalalam-baovao. Zatra indrindra. Anoisantsika ny vaovao kosa indray dia mahafaka andro ireo tsy afaka mamonjy fialan-tsasatra ny fanaovana kilalaon-tsaina amin'izao fotoana mpialan-tsasatra izao mahasolo ireo kilalao malaza amin'izao toy ny jeux vidéo ihany koa izy ireny fanadiny manohy Ranefson. Samy manana ny fomba andrafetan'ny tontolo andro ny tsirairay indrindra fa amin'izao vanim-potoana ny fialan-tsasatra izao na misy aza ny firoborobon'ny teknôlôjia amin'ireo karazan-dalao toy ny jeux vidéo mbola mahasarika ny tanora ihany koa ireo kilalaon-tsaina malagasy. Tena mahafinaritra aloha le izy sady en plus n'izay any an-trano zao tsisy atao mihitsy amin'ny tsisy namana dia aty zany afaka mahita namana be da be afaka milalao dia sady le izy koa amin'ny fiainana ilaina zany le fetsifetsy hoe mahita stratégie zany dia ahafahana miala voly moa le izy mampanita-tsaina le izy mampitombo amin'ny fianarana dia mitondra voka-tsoa. Mahasolo ireo kilalao fanaon'ny ankizy amin'izao fotoana izao toy ny jeux vidéo, ny jeux de société na ny kilalaon-tsaina isan-karazany. Antsika ataonay ato amin'ny Alliance Française zany dia efa nanomboka izay tamin'ny latsinainy tamin'ny 7 dia nifarana amin'ny sabotsy 19 fo dia misy ny atao hoe jeux de stratégie ao misy ny échec, misy ny jeux de go, misy ny jeux de dame, misy ny scrabble, misy ny belote, misy ny fanorona, misy ny quatre. Toy ny jeux vidéo lazainao zany vidéo mety zay ny inconvénient. Mety le ankizy ohatrany hoe io foana jerena dia mety resaka adiady ao anatin'le izy zay no mahafinaritra azy dia lasa manova ny toetrany zany zavatra dia lasa ohatrany hoe rehefa lehibe izy dia ohatrany maneritreritra tiady zay zany le izy. Ny amin'ny tony zay tony za zao mahita ohatrany hoe misy olona zao milalao amin'ny jeux de stratégie ny avantage-ny tony dia milalao dia za mahita dia mifankahita dia lasa mpinamana be mihitsy avy eo lasa. Ankoatra ireo kilalaon-tsaina nentin'ny vahiny misy ihany koa ireo avy eto an-toerana toy ny fanorona sy ny katro tsy andaovam-bola ny mianatra sy milalao ireo kilalaon-tsaina ireo. Raha ny fanazavana maro ny tombontsoa amin'ny filalaovana ny kilalaon-tsaina. Ny jeux de société moa zany na koa jeux de stratégie maromarona koa
dia ohatra hoe ny olona manana problème na raisonnement manampy an'ilay ankizy amin'ny fianarana ilay izy ohatra hoe matematika sy fizika. Zay zany anankiray dia ao koa zany a raha ohatra manana karaktera hafahafa ilay ankizy zany, karaktera ohatra ny hoe tsy miteraka fombiazana amin'ny fiainany. Ohatra hoe manala fanadinana izy mety tsy afaka foana na misy zatra ataony any ambady any dia manao adalàna zany e. Dia amin'ity tony zay de stratégie tony nanasorana an'izay karaktera ratsy zay, toetra ratsy zay. Tsy ampy ny fampianarana ireo ankizy amin'ny kilalaon-tsaina raha ny zava-misy eto Madagasikara. Maro ny tsy mahafehy intsony ireo kilalao nentim-paharazana raha tsy ilaza fa tsy ny fanorona sy ny katro. Ho an'ireo kilalaon-tsaina avy any ivelany indray, tsy ampy ny fampahafantarana azy ireny eto amintsika. Manana sarotra ihany koa ny fahazahoana ny fitaovana ilalaovana azy ireny. Isy mandritra ny iray volana ny hetsika jeux de société etsy amin'ny Alliance Française Andavamamba. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia marim-potitra izao fa hifindra ao amin'ny ekipan'ny PSG na Paris Saint-Germain Kylian Mbappé mpilalao ao amin'ny AS Monaco. Aorianan'ny mara araka izany dia karaman'ny Mbappé no ambony indrindra izay mitetina 80 tapitrisa euro isaky ny taom-pilalaovana fanandina. Mitohatra ny fifidianan'ny PSG na Paris Saint-Germain mpilalao. Taorian'ny zony an'ny Neymar tamin'ny vola be tapitrisan'ny euro maromaro. Izao indray izy azon'ny Mbappé. Efa marim-potitra ny lalaovan'ny Mbappé ao anatin'ny ekipan'ny PSG amin'ny taom-pilalaovana ity raha ny nambaran'ny gazety Espagnol Marca. Hatreto aloha nitsipaka amin'ny fisian'ny fanarahana eo amin'ny sy ny Frantsay ny mpitantana monégasque saingy efa marim-potitra ny ahatonga Mbappé any Paris. Raha raikitra io famindrana azy io, izy mitana ny laharana faharoa eo amin'ny karama ambony indrindra ao amin'ny PSG. Karama izay mitetina hatrany amin'ny 80 tapitrisa euro isan-taona. Arahana akaiky ihany ny toy ity raha ity. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia tsy maintsy ny kandida Raila Odinga no ambara fampandresy amin'ny fifidianana filohan'ny Republika any Kenya raha nambaran'ny mpanohitra. Aina hiteraka korotana izany na dia mbola tsy fantatra azy ny valin'ny fifidianana. Fanadidiny eo amin'ny sariny France 24. 27 ora taorian'ny fifidianana filohan'ny Republika tao Kenya. Nanamafy ny mpanohitra fa tsy maintsy ny kandida Raila Odinga no ambara ho mpandresy sy filoham-pirenena. Tsy eken'ny mpanohitra ny valim-pifidianana vonjomaika navoaka ny komity misahana ny fifidianana ao an-toerana izay nilaza fa mitarika lavitra be i Uhuru Kenyatta. Io fanambaran'ny mpanohitra io taorian'ny nisiany herisetra izay nahafatesan'ny olona misa 4 dia mety hampiakatra indray ny herisetra any an-toerana izay efa nisedra olana na hery vaika taorian'ny fifidianana tamin'ny taona 7 sy 2000, 7 sy 2000 izay niafara tamin'ny faty olona manodidina ny 100 ary nampifindra-monina olona misa hatrany amin'ny Enetsy. Nilaza mantsy Musalia Mudavadi larina fahatelo ao anatin'ny mpanohitra fa miteny ho azy ny salanisa hita ao amin'ny base de données ny komity misahana ny fifidianana izay milaza fa nahazo vaty mihoatra ny 7 tapitrisa i Raila Odinga ary vaty miisa 7 tapitrisa mahery kosa no azony Uhuru Kenyatta. Ao amin'ny tranokalan'ny komity misahana ny fifidianana nefa ny valim-pifidianana vonjomaika dia manambara fa 4,50,720 isanjaton'ny vato dia azony Uhuru Kenyatta ary ny 4,70,420 isanjaton'ny vato azony Raila Odinga. Ho an'ny mpanohitra arak'izany tsy mitovy ny valim-pifidianana ao anatin'ny base de données sy ny tranokala. Ho fantatra amin'ity anio ity ny valim-pifidianana farany raha nambarany ny filohan'ny komity misahana ny fifidianana Wafula Chebukati. Alohan'ny sarana taverina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity miely ankehitriny fa ny feo fahisy ny fanovana ny gouvernemanta na mpikambana sasany ao anatin'ny gouvernemanta ireo akaikin'ny filoha ny tena miezaka manely izany. Inona no ambadika izay? Miantso amin'ny fandraisana andraikitra ny fahefana isana maratonga ny ben'ny tanàna ao amin'ny commune Beara distrikan'ny Ambosary Atsimo antony fanaparam-pahefana fikasia tanana ary manao kolikoly ny commissaire de police any an-toerana. Ary farany mody tobotsolika iray eny Andranoabo andotam-penaka ny sy namefy io maraina io vokatry ny tsy fanefan'ity tobotsolika ity ny ofatany raha ny vo antony izay fanefena izay. Dia izay mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity hankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara daholo tompoko.
La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo. Narainao teo ny fampalalam-bavao miaraka tamin'ny Cahier Triomphe.